Petera faharoa toko faharoa. Tsy manaiky ny fanavotana amin'ny ra ireo mpampianatra sandoka. Petera faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny faha 4:10. Fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Israely, ary hisy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay hahatonga mangingina sain-diso mahavery, ary handany tompo izay nividy azy aza, ka hahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. Ary maro no hanaraka ny fijerijejony, ka ireny no hitenenany ratsy ny lalan'ny fahamarinana. Ary amin'ny hahafantatry ny fitiavany harena no hanaovany varitra nareo amin'ny teny mamitaka. Efa ely izay no tsy nijanonjanona ny fitsarana ireny, ary tsy reniremana ny fahaverezany. Fa raha tsy navelan'Andriamanitra ny anjely fony nanota, fa noroahany ho any amin'ny elo, ka natolony ho andavaka maizina mba ho tehirizina ho amin'ny fitsarana, ary raha tsy namela izao rehetra izao taloha izy, fa namonjy Noa, mpitory ny fahamarinana, sy ireo 7 fony nahatonga ny safidrano tamin'ny ratsy fanahy teo amin'izao tontolo izao, ary raha nataony nanjary lavenina ny tanàna Sodoma sy Gomora, ka noelohiny ho ravana ary nataony fananarana ho an'izay ratsy fanahy ato aoriana, fa lota marina, zay ory de ory no ny fijejijejon'ny olona ratsy fanahy, no novonjeny ho afaka. Fa izany lehilahy marina izany, raha nitoetra teo aminy, de nahory loatra ny fanahiny marina isan'andro isan'andro, noho ny nahitany sy nandrenesany ny fandikan'ireo ny lalàna. De fantatry ny tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin'ny fakampanahy, sy ny hitehirizany ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Indrindra fa izay mandeha araky ny fitariany nofo, hila zava-mahaloto ka manamavo ny manana fahalehibeazana. Ireo dia olona sahasah, mitompo teny fantatra, sady tsy matahotra hiteny ratsy ny manana voninahitra. Fa ny anjely aza, zay mihoatra amin'ny tanjaka sy ny hery, tsy mitondra fiampangana hitenenany ratsy azy eo anatrehan'ny tompo. Fa ireo kosa izay miteny ratsy ny zavatra tsy fantany, tahaka ny biby tsy manan-tsaina, fa zava-manana aina fotsiny ihany, izay teraka ho fisambotra sy ho famono, dia haringana tokoa amin'ny fahalotony, ary hiharany ratsy ho valin'ny faharatsiany izy. Ataony ho zava-mahafinaritra ny velona vetivety amin'ny fi, ka be pentipentina sy tsiny izy, sady velona amin'ny fi eo amin'ny fanasam-pifankatiavany raha miara-mihinana aminareo, manana maso feno fijangajangana izay tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana. De mamitaka ny tsy miorina tsara izy, ary mampahazatra ny fony amin'ny hahafantatry ny fitiavany harena, dia zanaky ny fanozonana izy. Mitovy amin'ny Balama ireo olona sahasah ratsy ireo. Petera faharoa toko faharoa ny 5:10 sy 6:10. Efa niala tamin'ny lalana mahitsy izy, ka nivily nanaraka ny lalan'ny Balama, zanaky Beora, izay tia ny tambiny tsy fahamarinana, nefa voahanatra izy noho ny fahotany. Ny biriky mona de nanao feon'olona ka nisakana ny hadalan'ilay mpaminany. Tsy manana ny fanahy masina ireo olona sahasah ratsy ireo. Petera faharoa toko faharoa ny 7:10. Ireo dia loharano ritra, zavona entiny tafio-drivotra, ka efa tehirizina ho azy ny fahamaintisany maizina. Miseho ho mahay sy mieboebo amin'ny teniny izy ireo. Petera faharoa toko faharoa ny 9:20. Fa mandoka fatratra ny zava-pony ireo, ka ny filan'ny nofo, dia ny fijerijejona, no entiny mamitaka ny olona, izay saiky afaka tsy ho namany velona eo amin'ny fahadisoana intsony. Mandoto ny fahafahana kristianina ireo olona sahasah ratsy ireo. Petera faharoa toko faharoa ny 7:20 hatramin'ny 1:20. Fahafahana no ampanantenainy ireny, kanjo ny tenany aza dia andevo ny fahalitoana, fa izay maharesy ny olona dia mahandevo azy. Fa raha misy efa afaka amin'ny fahalitoana izao tontolo izao noho ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy
tompo sy mpamonjy, nefa vao singitry zany indray ka resy, ny farany dia ratsy noho ny voalohany. Fa tsara aminy raha tsy nahalala ny lalan'ny fahamarinana, toy izay hiala amin'ny didy masina natolotra azy rehefa nahalala izany izy. Miverina amin'ny fahotany tany am-boalohany izy ireo. Petera 2:2-2:20. Efa miatra aminy ny ohabolana marina hoe ny amboa miverina indray amin'ny lohany. Ohabolana 5:20-20. Ary ny kisoavavy efa nisasa dia miosopotaka indray. Ianao zay mitoetra ho amin'ny mazava, tafangoneo amin'ny fanatrehanao, antony fitiavanao tsy misy fetra. Anao ny dera sy hafa, rilay pahary tsy to. Namiratra taminay ny tavanao, riray ny fahasoavana feno fiandrianana, tao amin'ny Jesosy zanakao, ny fanahinay no tahina mitsaokanao. Anao ny tena sy hazo, rilay pahary tsy to. Rilay pamonjy tsy to, halleluja. Anao ny tena sy hazo, rilay pahary tsy to, halleluja. Eny voninahitra sy azo, ho anao ry mpamonjinay, halleluja.